fantatra fa nigadona tany Mahajanga ireo izay mpomba ny fitondrana fanavoazana amin'izao ankehitriny izao izay notariny filohan'ny fanavoazana Mikael Randrianirina sy ireo rehetra niaradia tamin'ny tany Mahajanga izay ka nanaitra ny maro ihany ny fanambarana izay nataon'ny solombavambahoaka sy teny Randriana Solon'ny Haiko tany Mahajanga izay manoloana ny firesahany mahakasika an'ireo karana sy ireo teratany vahiny izay monina sy mipetraka ao Madagasikara ao. Ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakaina amintsika ato anatin'ity vidéo ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Ny tonga tsy miaraba hono na mantesitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity tenako amin'ity androandroany ity arakin'izay fanatsipiko izay dia ny mahakasika an'ilay fanambarana izay nataony sy teny no tena nanaitra ny maro tany Mahajanga tany nandritra ny kabary izay nataony tamin'ny fivanian'izy ireo tany Mahajanga izay tahaka ny fanaon'izy ireo ihany izay manao fitsidiam-paritra amin'izao ankehitriny izao dia tonga tany Mahajanga ny filohan'ny fanavoazana sy ireo rehetra niaradia taminy mba hanao fitsidiam-paritra aniny renivohim-paritanin'ny Boeniny tamin'ny ity herinandro ity hatrany. Nandritra izay fitsidiana izay nataon'izy ireo tany Mahajanga izay dia nazava sy nahitsy ny resaka izay nataon'ny filohan'ny fanavoazana ny amin'ny voaka malagasy rehetra indrindra fa ho an'ireo vahoaka ny Mahajanga tsy vakivolo. Araky ny voalazany hatrany dia malagasy iray isika ka tokony hiara isalahy mba ho fampandrosoana an'ity nositsika ity fa tsy misy fampandrosoana vita ao anatin'ny fepotona fohy izany fa mila samy manana faharetana avokoa isika rehetra raha toa ka te handroso sy te hiditra lalina amin'izay hoe fanovana tena izy izay araky ny voalazany hatrany ka tsy mila morakivy isika ary mila manana fanantenana hatrany ao anatin'izay hoe fampandrosoana izay satria efa izay moa ny adivantsika mafy hatramin'izay ary izay ihany koa no antony nahatonga isika nampiongana ny fitondrana teo aloha ireny satria no heverintsika fa tsy tonga amin'ilay hetetany vahoaka ny zava-nisy tamin'ireny fitondrana teo aloha ireny. Araka izany ara dia mazava izay kabary ny filohan'ny fanavoazana izay tany Mahajanga izay ary nandritra izay kabary nataony izay dia nilaza mazava tsara izy fa tahaka ny nataony tany Toliara dia tsy latsa-danja ihany koa ny voakany Mahajanga izay nomeny vola 50 tapitrisa ariary tahaka ny nomeny tany Toliara hatrany. Henontsika ity kabary izay nataony tany Mahajanga ity. Raha izay moa no kabary izay nataony filohan'ny fanavoazana tany Mahajanga tany dia nanaitra ny maro ihany koa ny fanambarana sy kabary izay miezinezina nataony Andriamatoa sy teny tany Mahajanga tany. Nilaza mazava tsara Andriamatoa sy teny tamin'izany kabariny izany fa ny karana sy ireo mpiavy dia efa toy ny malagasy ka tokony ho raisintsika toy ny malagasy tahaka isika izy ireo ho izy satria efa monina sy mipetraka eto Madagasikara ka izay no tokony tsy hanavakavahantsika azy ireo satria efa malagasy tahaka antsika ihany koa izy ireo no izy ireo efa monina sy mipetraka eto ary efa ela no nila ravinahitra teto amintsika araky ny nambarana ka maro ireo zay tsy faly amin'izay fanambarana izay nataony sy teny izay ka maro ireo zay nitsikera an'izay fanambarana izay nataony izay ka ao moa ireo zay milaza fa tena mivadibadika ianareo zany ry nama satria raha toa ka nandroaka ny vazaha ianareo tamin'ny kabary izay nataonareo nandritra ireny miavatoro ireny dia amin'izao ankehitriny izao dia miara misalahy ary miaro ny karana sy ny vazaha indray zany nareo ho ireo olona sasany. Ary raha toa ka noesorana tsy ho malagasy intsony ny filohan'ny pirenena teo aloha tia manana ny nationalité vazaha izy ka izay no antony nanesorana azy tsy ho malagasy intsony dia amin'izao anefany toa manome vahana ny karana indray zany ianareo ho ireo sasany. Ary mbola nampiny Andriamatoa sy teny tamin'izay fotoana izay fa na ny vadiny aza dia teratany vahiny
fa nohon'izy ireo efa nifanambady efa hatramin'ny ela dia efa malagasy toantsika ihany io vadiny eo amin'izao ankehitriny izao satria efa monina sy mipetraka eto Madagasikara ka izay ny tokony tsy hisy fanavakavahana intsony ao anatin'ny izany rehetra izany. Andahoany eo arantsika ity kabary izay nataony Andriamatoa sy teny tany Mahajanga ity arakin'izay fanambarana amin'ny maha hoe tsy tokony hanilihana an'ireo mpiavy sy ireo karana izay ao Madagasikara ao. Nivaoka ny sava, nivaoka ny voimary, handefa ary handroka ny olona mana nationalité vazaha iala eto Madagasikara. Tanarivo de Malagasy, Fianarantsoa de Malagasy, ny vazaha koa de Malagasy, ny karana koa de Malagasy, Malagasy iray sigareta, hitamboka sika hampandroso any Madagasikara, misoka tombolay. Siteni Thierry dia memetaka atokao Samboaty Andriamatoa vice-président afaka gasy maharay antsika izany. Ny teny voalohany ataoko dia ny fisaorako atsika raha nijery hira teo aho hira izy moa mama izy izy teo Mama Chololo. Ny raha hitako voalohany teo dia le fomban-draza. Izay ny resaka voalohany atao koa eto. Miverina andoharanontsika raha te handroso. Tiavo kolotsain-drazantsika io. Mandrisika aho toy ny nataoko tany fandriana tamin'ny sabotsy. Mandrisika atsika voalohany mpiasam-panjakana aloha. Mba hanao akanjo gasy amin'ny 20 jona ho avy zao. Avela ho any heko stara io amin'ny 26 juin. Mety zay sa tsy mety? Zay ka, le maha malagasy mila voakitsika. Tsika malagasy manakarena kolotsaitsika io harentsika io aboaho. Ka megna tsy manao an'io. Zay le hitako teo. Kolotsaina malagasy. Manaraka an'izay ny antony diako aty voalohany indrindra dia ny hanao fety aloha miaraka amin'ny vahoaka ny Mahajanga satria androany fety lundi de Pentecôte androany. Hanao fety miaraka amin'ny vahoaka ny Mahajanga. Manaraka an'izay dia hitokana fotodrafitrasa vitsivitsy dia trano ao amin'ny faculté de médecine zay fanofanana mpitsabo mpanampy ifiry mpanianarany eny Androva. Manaraka an'izay rapito zahay hitsidika ny mpianatry ny université aza moa ny anaran'le toerana Ambondro. Hitsidika ny mpianatry université zahay rapito maraina satria misy wifi gratuit tsy andoavam-bola atolotr'ilay mpianatra eny. Manaraka an'izay dia noho ny fitsinjaram-pahefana zay miezaka mandroso tsikelikelytsika dia hanolotra ordinateur ho an'ny birao-mpanjakana eto Mahajanga miisa 100. Zay anisan'ny hoentinay rapitso. Ary ny zava-dehibe indrindra dia ny famerenanay an'ireny atao hoe domaine provincial reny tany zany ho amintsika vahoaka malagasy. Zany hoe tany domaine provincial izy teo mety tsy niavitsika na nanoratra azy fa izao isaorana ny zanakareo eto zay anniversaire koa moa androany io te andihy miaraka moaoa izy teo fa tsy sa hamerina n'ireny tany zay tsy azotsika taloha reny amin'ny alalan'izay ataontsika hoe domaine provincial zay amin'ny vahoaka malagasy. Misy 4 hectare moa izy zay Andriamatoa ministre zava misy 70 hectare haverina amin'ny vahoaka malagasy. Zay ny eto Mahajanga fa maro io manerana any Madagasikara. Mikasika ny rano
mikasika ny rano a dia marina fa mbola tsy voavany atsika eto a fa tsy mora ny manao zavatra satria tsy eto rely Tananarivo fa hainareo tsy misy rano zao vao manomboka miverina ny rano ao Tananarivo efa tsy nandeha 7 taona 4 taona manomboka miverina izao ao Tananarivo dia ahoana moa ny anareo hoe tsy ho tafaverinay io satria tiako ho fantatrinareo fa 34,000 mètres cubes isan'andro ny famokarana ny filana eto amin'ny tapitanànany Mahajanga ny rano mivoaka amin'izao anefany a 27,000 mètres cubes isan'andro zany hoe mbola misy 7,000 mètres cubes mbola tsy ampy dia hiezaka ny ao amin'ny ministèran'ny rano anao an'izay a forage zay toy ny nataonay tany Diego forage efatra nalefanay ihany a mba hanay mavanana an'le olana ara-drano fa izao mahamenatra raha tanàna fa mandroso toa ny Mazenga sy Diego no omena rano amin'ny alalan'ny forage vonjo maika fotsiny zany forage zany fa ny projet PAEP zay iarahanay amin'ny Banque Mondiale dia ho avy aty amintsika tia tsy ho ela hamahany zany olany rano izany. Manaraka an'izay misy campus universitaire enina atsangana vaovao eto Madagasikara anisany eto Mahajanga. Campus universitaire atokana omena mpianatra eo amin'ny 5,000 isaky ny faritany. Mpianatra 5,000 isaky ny faritany. Fiaraha-miasa ampiambonantoka, mpiara-mombonantoka avy any ivelany. Fa izao ny olana. Rehefa tonga teny amin'ny université, mbola teneniko hoe ny rapitso, zaho hoe ny rapitso. Rehefa tonga teny IB group, zay mpiara-miasa aminay, mpiara-mombonantoka ikarakaranyio dia feno olona mipetraka ny tokotanin'ny université. Tsisy ampitsangananay an'le campus. Et téléphoner. Atao aiza zany le campus indesina miverina? Ino zany atao ino? Dawar mbola hitatsika ao fomba anaovana azy fa izay anisan'ny antondianay aty mikasika ny lalana tapitanàna Andriamatoa Vepan. Efa ela tatia no niteny azy iny hoe amboariko ny lalana makeny amin'ny université, amboariko ny pavé ao anatin'ny université de tsaiko telo angamba izay raha ny fahazahoko resaka oto mbola tsisy asa manomboka mihitsy zany. Andriamatoa ministra rehefa tsy vitanareo ataonay amin'ny présidence zao avereno amiko le dossier Andriamatoa Vepan fa hataonay amin'ny présidence ary tsy ho ela zay lalana zay. Ny mikasika ny décentralisation miezaka zahay tamin'ny voalohany taona ho niteny hoe ezana ho 420 ny budget national no lasa any amin'ny faritra sy ny fitsinjaram-pahefana ny STD rehetra any amin'ny faritra satria tiako ampahafantarina ny vahoaka ny Mazenga fa mitsika miteny zao de 3,9 isanjato ny budget national no miparitaka amin'ireny fitsinjaram-pahefana sy ny STD ny service technique de concentré miasa any amin'ny faritra reny. Ampandroso ve zany? Ampandroso atsika ve zany? Ny commune Ray Mandroso dia fokotany be da be mifangaro ao fokotany Mandroso. Ny faritra anankiray Mandroso dia commune Mandroso maromaro no mitambatra manome faritra iray Mandroso. Ary ny firenena raha handroso dia tokony handroso daholo ny faritra ao aminy mba hampandroso azy. Zay ny ilatsika an'le fitsinjaram-pahefana. Zahay anatin'ny manao hoe loi de finance rectificative zay halefa any amin'ny assemblée zay raha tsy diso raha tsy efa any
Ampiakarinay lay telo faingo enina isanjato dia ampiakarinay 400 faingo 5 isanjato ny vola aparitaka any amin'ny faritra sy ny STD sy ny CTD rehetra miankina amin'ny ao amin'ny assemblée ny amoakan'izay farany. Ny bourse andre matoa président somary ahitso kely le teninao teo fa ny bourse dia efa nampiakarina fa tsy mbola hampiakarina. Misy mpianatry université ao sa tsisy? Efa nampiakarina 20 isanjato ny bourse Andriamatoa Filoha. Ary ny équipement efa nampiakarina 150 isanjato ny équipement fa tsy mbola ampiakarina fa mitsina kely. Zay dia misy fantanina moa napetraky ny Andriamatoa Vepanina teo dia zao no avaliko aniny Andriamatoa Vepanina niasa niraka nampanaovinahy dia nitarika ny fanavaozana zany hoe hitarika ny fifampiresana fikaonandoha-pirenena. Dia eto aho tsy afaka nilaza hoe zao no mety zao no tsy mety fa zay mety amin'ny vahoaka malagasy no tsy maintsy tanterahanay ao amin'ny fiadidina. Ty tsy mikasika ny faritra Boeny fa mikasika ny faritany Mahajanga. Velominay ny Jenia miaramila ho velominay izy io ary efa tonga ao ny camion avy amin'ny orinasa sinoa anankiray atao hoe Tsingisany. Dia efa tonga ao koa ny engin any amin'ny 5 fa tonga ao Toamasina atolotray amin'ny fomba ofisialy amin'ny famelomana ny Jenia miaramila. Dia zao vao tonga reo entanareo dia asesinay makany Atsorony Mandidy hanokatra ny lalana makany Mainty Rano. Ho hita eo zay tsy miasa zareo miteny atsika tsy miasa io lala fa tsy nikitiny zareo 5 taona iny ampikitiko ny Jenia miaramila iny. Mety zay sa tsy mety? Ndawar ny amaranako azy dia mahereza atsika vahoaka fa ny fanavaozana tsy mazy velively ka hoe 7 volana firenenan'ny potenjala tao anatin'ny 40 taona dia haoroko hanao mazy aho dia tonga dia vita tonga dia lasa mamiratra ny firenena ao anatin'ny 7 volana. Aza mihaino ny mpamendry fendronareo fa io tsy faly amin'ny fanavaozana siasa zay ataotsika. Zay miezaka miady amin'ny kolikoly. Teneninareo anay zay mpiasa-panjakana mbola manao manirikiry io. Teneno anay misy fomba mety azahoanareo an'izay foana. Manatona ny lehibe ny faritra izy manana telefôny omeo azy le kolikoly. Rehefa tsy mampita koa izy haitsika avao naovana azy. Manana koa nareo ny solombavam-bahoaka Jaolabe mitaraina aminy amin'ny resaky kolikoly io. Tsika raha tsy mialo io kolikoly io tsy androso zany Madagasikara. Na ireny maka vola amin'ny sisin-dalana reny alao sary ao satria reny mitakitaky vola reny alao feo alefa sominay aty hanaovanay azy. Izay no kabary izay nataony siteny tany Mahajanga izay ary izay ihany koa nosombinsombiny ireo kabary izay nataony eo anatrehany fanehoan-keviny manoloana anireo karana sy ireo mpiavy izay monina sy mipetraka ao Madagasikara izay.
ka izay no masaka azona roso tao anatin'ity vidéo ity tomboko lasy tomboko vavy misoratsika rehetra nanaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsara voatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefa nahita isan'andro tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa